Tanteraka ato amin'ny faritra Matsatram-bony ny velorano fahefatry ny filoham-pirenena dia ny fijerena manokana ireo tanora tsy hanasa ka mahery ny 304 izy ireo no nahazo fanofanana momba ny asa tanana maro samihafa toy ny sakafo, informatika, ny zaitra sy ny sisa hoentin'izy ireo miatrika ny fiainana. Resaka transformation agroalimentaire zany hoe fanodinana ohatra hoe ny atingana ho lasa foie gras dia ny yaourt ho lasa beurre, yaourt fromage. Mbola tsy miasa za taloha fa nahita an'io dia manana idée hoe tokony manao zavatra ohatr'izay zany. Nafinaritra be ka tena nahaizana zavatra be dia be ilay izy ary tena mizara be ilay mpampianatra. Électricité bâtiment nanao formation mba tsy ho vesaky ny fiarahamonina mba hiasa resaka mombana installation misetry ny virement ny misehatra privé tokantrano eny zany ahafahanao magnatsara an'ilay fiainanao zany tena nahafapolo ilay formation natao tao dia misaotra betsaka amin'ny président misy an'io formation io. Olana goavana aty Matsatram-bony tsy fisian'ny orinasa ka mahatonga ireo tanora tsy hanasa maro na dia manam-pahaizana azy. Vahaolana ho azy ireo ny fanomezana fiofanana izao ary koa tombontsoa ny faritra satria tombo ny ara-toe-karena amin'ny fananan'izy ireo asa. Fiarahamonina-antoka tamin'ireo sehatra tsy miankina no nahatanterana izany ka ho tohizana hatrany hoy ny minisitra tompon'andraikitra. Hamboarintsika ny programa fampianarana miaraka amin'ireo mpampianatra sy spécialiste eo amin'ny université mba ahafahana tena mandrindra ny fampianarana teknika sy ny tontolo ny fampianarana ambony. Raha misy ataontsika hoe ankizy miditra noho ny fampianarana teknika noho ny ataontsika hoe fifanaraha-miasa sy fifandrindrana ny programa fampianarana dia farafakely tokony any 700 afaka miditra eny amin'ny fampianarana ambony. Ivy-toeram-panofanana telo no niara-nombonantoka tamin'ny faritra tamin'izao fanofanana izao ka hahalasa matianina ireto tanora ireto.